faly miarapa-tsika izay mpanaraka an'ity serasera terminitra ity indray resaka momba anay malagasy eto Italia izy ity kanefany tiako zaraina antsika rehetrarehetra satria telo volana lasa tokoa izay dia nizara teto amin'ity serasera terminitra ity ako mikasika indrindra ny pasipaorin'ny malagasy teto Italia ireo izay nanao pasipaoro tamin'ny volana Mai tamin'ny herintaona. Araka ny vaovao iray amin'izao izany dia tonga somatsara ihany ny pasipaoro vokatry ny fikarakarany tao amin'ny ambasady sy ny fifandraisana avy any Madagasikara. Isaorana be da be misolo tena an'ireo rehetrarehetra mikarakara pasipaoro sy ny menimenina tamin'izany ako ary izaho moa anisan'ny menimenina na dia hoe tsy nanao pasipaoro ary nitondra tenin'ireo rehetra izay sahirana tamin'iny pasipaoro iny dia misaotra an'ireo izay mikarakara. Tsy tena angamba hoe tsara fa tara satria hoy ny vazaha hoe aleo tara toy izay tsy misy. Na dia efa nisy ary ireo izay naka ny pasipaoro tany Madagasikara noho ny fahamaizana dia isaorana ireo izay rehetra nikarakara an'izany. Zavatra kely kotsiny angambany izay tiako zaraina amintsika malagasy aty ivelany indrindrandrindra ho an'ireo izay tsy eto Italia fa ny anay izany fomba fiasa eto Italia indrindrandrindra amin'ny fifandraisana amin'ny ao amin'ny ambasady ao amin'ny masoivo dia somary hafa kely tsy toaka ny any France satria rariny ihany izany satria izahay eto vitsivitsy tsy dia betsaka loatra ka noho izany dia na ny malagasy samy malagasy eto raha dia mifankafantatra. Misy lafiny tsara izay sady misy lafiny ratsy ihany koa dia toy izany ihany koa ny fifandraisanay amin'ny ao amin'ny ambasady izany hoe rehefa misy zavatra tsy tianay dia teneninay, rehefa misy zavatra mahafinaritra anay ihany koa dia teneninay ary misy fotoana ny ao amin'ny ambasady tsy mifandray amin'ny malagasy eto mihitsiny satria rehefa tsy hitan'ny malagasy izay ilana azy dia avelan'ny malagasy ihany fotsiny ihany koa. Betsaka ny zavatra mety ilana any ambasady nefa koa rehefa ohatra ka hoe tsy misy ny fifandraisana dia avelana ihany koa ny ambasady. Misy fotoana tsy ilaina mihitsy ary izany ambasady izany indraindray satria ohatran'ny hoe fifandraisana amin'ny Madagasikara amin'ny italiana eto, ny fitandrina italiana eto fotsiny ny sisa no ilana anazy fa tsy misy fitsinjovana sy ny fifampiresahana amin'ny malagasy mihitsy ka izay rehefa misy ny zavatra tsy mety dia tenenina dia rehefa misy indray nefany ny zavatra mety ohatran'izao dia tenenina ihany koa sy hiderana an'ireo izay mikarakara. Ohatran'izany koa moa rehefa misy an'ireny fety ireny rehefa tsy mikarakara fety ny ambasady dia menimenina izahay dia rehefa mikarakara fety amin'izay izy dia faly indray izay dia misaotra anazy indray. Dia ohatran'izany zavatra mitrangy eto Italia dia zaraina amintsika fa misy lafiny mahatsara izany satria dika izay dia mifanakaiky tahaka ny ray aman-dreny sy zanaka ny ao amin'ny masoivo sy ny vahoaka eto Italia. Izay indray izany ny resaka androany fa dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity serasera telo minitra ity amin'ny manaraka indray veloma tompoko.